Araba toboko lafinaritra toboko vavy faly tafaraka amintsika ny tokatrano indray amin'ny takariva ny 5 ny volana jona 13 ity dia manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy itao fahita lavitra MATV santionana amin'ireo vaovao entina amintsika ary ny tontolo politika ny fivoriana izay tanterahan'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC sy ny mety ho akon'izay eo amin'ny koa ny makasika ny fahasalamana eny anivon'ny hôpitaly Nambomiandry eny satria tokoa fetindray no amin'ny rampitso ny fiomanana amin'izay isan'ny hoentina aminao amin'ny takariva ity ihany koa tontolo politika aloha dia androany no hanapaka ny makasika ny raha Madagasikara ny SADC mivory Maputo ny vohitry Mozambika ny filoham-panjakana eo anivon'izany vondrona izany amin'izao fotoana izao isy fiantraikany eo amin'ny raharaham-pirenena ny makasika ny fanapahan-kevitra izay ho raisina ao aorianan'izany ny andindiny vaovao. Sazienjana ary mety afara amin'ny faherany mihitsy no miandry izay rehetra misakatsakana ny fanatanterahana ny fifidianana no mety hivoaka amin'ny fiaonam-ben'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC izay hanomboka anio araka ny loharanom-baovao ara-diplomatika. Efa anisany nanao dingana amin'ny fanasaziana i La Frantsa tamin'ny alalan'ny tsy fanomezana viza ho an'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny vadin'ny filoha teo aloha Laura Valmanana ary ny filohan'ny teteza Mita Mivady Andry Rajoelina. Ho an'ny SADC kosa dia miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ny toe-draharaha tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny izay azo heverina raha ny fanazavana nomeny ny manam-pahaizana ao amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ny hanomezana famaizana mavesatra ho an'ny mpanao politika sy ny olo-mpanjakana misakatsakana izay fanaovana ny fifidianana izay. Sazy izay mety hatomboka amin'ny tsy fanomezana lalana vezivezy ary mety hitohy amin'ny fanangazana ny kanto sy ny fananana any ivelany. Raha tsy ivona tao anatin'ny tafa izay natao tamin'ny mpanao gazety tany Etiopia tamin'ny ity herinandro ity, ny filohan'ny vondrona afrikanina Dlamini Zuma dia nanamafy ny tokony hisian'ny fifidianana maro ny eto Madagasikara, lalana izay nambarany fa ahafahana miverina indray any amin'ny vondrona afrikanina. Nosoritan'ny filohan'ny vondrona afrikanina kosa nefa fa tsy fantatra na anaiky na tsy nipetra-kevitra izy ireo ny mpitondra malagasy ary tena hoy izy fa anao izay ho afa ny SADC andresena lahatra ny malagasy. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra avoaka ny filoham-panjakana anivon'ny SADC izay mivory any Maputo androany mikasika ny raharaha Madagasikara.